Ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita Andriamatora Solosodolain kosa no nitarika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana haram-potoana teny anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita teny androany. Ao anatin'ny 10 andro izoran'izay fivoriana izay, maro ny fandaharam-potoana raha ho an'ny eo anivon'ny CST manokana. Nisokatry tolokandro tetsy amin'ny lapana nosy kely ny fivoriana haram-potoana ao anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita. Nisy ny lanonam-panokafana izay nitarihan'ny filohan'ity androm-panjakana ity Andriamatoa Solosodolain sy ireo filoha lefitra. Dia tanteraka ihany ny firosoana amin'ny fifidiana. Ary ao anatin'izany fanomanan'izany indrindra tsika izao. Iahy nefa ny fitenenana tsy havana. Koa manentana antsika rehetra tsirairay tsy raviravin-tanana hanohy ny ezaka izay natoka na mandritsy izany na indrindra aoriany fifidiana. Eo anatrehana izany rehetra izany dia mitaky fitoniana sy fahamatorana tanteraka avy amin'ny tsirairay ny toedrarà. Hoana ho an'ny soaveto izahay ho an'ny tsirairay sy ny antoko-olona samihafa mba handanjandanja tsara sy hevitra tsara izay rehetra atao. Amin'ny alalan'ny fanakalozan-kevitra hatrany no irarianay hanatanterahana an'izany satria hevitra tsy azo ratsy amin'ny maro. Manana 10 andro ireo mpikambana ao anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita hanatotosana izany fivoriana haram-potoana izany sy andiniana ihany koa ireo volavolan-dalàna maro samihafa. Adiditsika aloha ny idirana ny hamita an'ireo vary mangatsiaka tsy vita teo aloha izay fantatsika aloha ny idirana amin'ny veti-tsakafo dia ny tetik'olam-panjakana ho amin'ny taona ho avy izany. Vitsy ireo mpikambana nanatrika ity lanonam-panokafana androany tolokandro ity.